ahoana mariny ity fitondrany ity e. Mbola tsy miverina am'loniny ny fiainany vahoaka malagasy, na de nilaza aza ny fitondram-panjakana fa tapitra ny ameana ara-pahasalamana na ny état d'urgence sanitaire. Saingy nambarany mpitondra kosa fa mbola mipetraka ny famerana ireo olona afaka avory tsy iotra ny 2 Ny tsikaritra aloha tao anatin'izay 2 taona na teo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny io de tsy tandalany i Madagasikara. Ny lalàna de izay mahafinaritra ny mpitondra ihany no ampiarana azy, ary natao anafaizana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ny lalàna eto amintsika. Maro ny fandikandalana anseho teto, indrindra fa tao anatiny ameana ara-pahasalamana iny, saingy inona moa no mba lalàna niantra tamin'ireo mpitondra sy ny ekipany. Ny raha ny rehetra nahita ny fanangonana olona ataon'ny mpitondra etsero io. Ny tena nanaitra aza de ilay mpanakanto izay nanentana mafy momba ny ady amin'ny aretina COVID-19 mihitsy no nampiasain'ny fanjakana manangona olona etsero niaraka tamin'ilay mpanakanto afrikanina. Iza tokoa moa izany no nanafatra io mpanakanto io ho tonga eto? Tena mpikarakara lanonana tsotra tokoa ve? Mahalasasana ihany mantsy izany hoe mpanakanto karakarain'ny olon-tsotra kanefa misy tompona ndraiky mpanjakana mitsena azy. Nalalaka ihany koa ny fivezivezena sy ny famorim-bahoaka nataony mpanakanto io teto amintsika. Kanefa ny mpanakanto malagasy aza no ferana tsy anao fampisehoana. Ary inona fa tsy nahazo nanao izany mihitsy raha tsy nisy ny fimenomenomana sy ny tranganiseho momba io mpanakanto afrikanina io. Mazava be noho izany fa tsy resaka aretina intsony na tsy olom-bofidy ao amin'ny toerana tokony alovan'ny mpanohitra tatitra no antony fanakanana lava ny olom-bofidy avy amin'ny fanoherana anao tatitra, fa tao trano marina ho azon'ny vahoaka amin'ny tsy mety ataon'ny mpitondra eto amin'ny firenena. Lazay ny ekipa miaraka amin'ny fitondrana mantsy fa vitsy anisan'ny mpanohitra, ary dradradradraina mihitsy aza fa tsy mambahoaka intsony fa ny mpitondra ankehitriny io no mambahoaka. De inona no atahorana ny olona tsy mambahoaka intsony? Ity aloha ny zava-nisy tany Soavinandriana omaly 7 ny volana Novambra 2020. Tahaka izao no fandraisan'ny mponina ny filoha Marc Ravalomanana tao amin'ny tsena ny komina Ampary. Iazo ny komina Soavinandriana ny tenany no nijanona ny vidy zavatra sy ny antsena teto. Voasakan'ireo mponina raha teo ny fiarany raha nahafantatra izy ireo fa ny filoha Marc Ravalomanana no mandalo sy tao anatiny ilay fiara. Afaliana no tazana teny amin'ny endriky ny maro izay tsikaritra fa trotraky ny adi-piainana tanteraka noho ny krizy iainany isan-tokantrano amin'izao. Tsy nisalasala ireto zanaka, nilaza ny maharary tamin'ny ray aman-dreny izay olona tokana everin'izy ireo fa anala izao fahasahiranana amin'ny anjady amin'izao. Malahelo mandridran pakila gao am'izao fotoana zao. De manatena tata i. Mama de mandiva ramporo sitrapo ni isan'ny notsidian'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa nandritra ny fandalovany tany an-toerana ny tsena ny Soavinandriana. Ny tsapa de miraikitra ao am-pon'ny vahoaka ao amin'ity komina ity
ny zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ny firenena, indrindra fa teo amin'ny sosialim-bahoaka. Tsy nisy ny korontana, milamina tanteraka ny fiaonana na dia olona maro aza no te hiaona sy hita fa amin'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Ny arahantsika nandresina hita ny zava-nisy teo, averina eto ihany, fa tsy ny zato isan-jato ny vahoaka malagasy akory dia mankasitraka sy nandany izao fitondrana izao avokoa, ka aza mihevitra mihitsy fa izay ataonareo mpitondra rehetra dia ho ankasitrahany ny vahoaka avokoa, ary tokony ho fantatry ny mpitondra fa ny vahoaka malagasy dia mampitahany fiainana izay niainany teo aloha sy ny fomba fitondranareo ny fiainan'ny vahoaka amin'izao. Ninonino lazain'ny mpitondra fanjakana sy ny ekipany ary ny mpanao politika eto amin'ny firenena dia ny filoha Marc Ravalomanana no lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Izy no laharana faharoa ratsy voalohany saingy nahodina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, ary ny lalam-pandrenana izay nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ihany no mamatra izany mahalehibe ny mpanohitra azy izany. Inona izany? No olana amin'ny mpitondra fanjakana raha mamory vahoaka sy manao tatitra ny mpanohitra, sa ve atahorana hipoitra sy hoen'ny vahoaka ny fomba fitantanana baranainy izay ataonareo eto amin'ny firenena? Raha ny fanazavana azo avy amin'ireo loholona aza dia tsy nisy akory ny volan'ny Sena izay nolazainareo fa nalefa any atsimo. Dia natao aiza zany io vola io? Hoy mantsy ny loholona hoe zaho mbola tsy ary nahita fitondrana toy ity. Le firesahana fa hoe nalefa any atsimo tsy mariny zany. Tsy maintsy misy décret didim-panjakana mamaritra an'io. Zay vao azo atao, ary tsy maintsy ampahafantarina ny filohan'ny voamera misana fitantanam-bolam-panjakana amin'ny anteny mera rotonta, satria lalàna mifeny fitantanam-bola namaritra an'io. Dikan'izany matoa tsy nisy zay zavatra zay, fandikan-dalàna tena mamofady mamofady zany. Lenga le filazana fa hoe nalefa any atsimo io. Omeo anay ary le décret milaza fa nandalo amin'ny conseil de gouvernement io. Mazava ny fanazavany teo, ny azo ambara dia gaboraraka tanteraka ny fitantanana ny volam-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka sahirana, kanefa ny fitondrana tsy mifantoka amin'ny famahana ny olana vahoaka, fa lanonana mampifaly vahoaka ao anatin'ny ora vitsy no andaniam-bola, na ihany koa fotodrafitrasa tsy dia maika sy tsy laharam-pahamehana. Ity mantsy no zava-misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Mahatratra R1,00 ndraiky apoka any amin'ny faritra, ary R7,400 ndraiky lao, mavesatra ho an'ny mpanjifa zany. Tena lafo be, lasa lafo be le vary. Taloha zay vidy 700 zao efa 400 ny kilo dia lafo. Tena lafo be mihitsiny. Dia tsy eran'ny aina. Tokony mba mieritreritra le fanjakana zany amin'le vahoaka madinika fa tena mijaly. Lasa manao foana ny olona raha vao io foto-tsakafo mihitsy ny tena atao lafo be ohatr' zany. Vidy vary ohatra miakatra be mihitsy ne. Tsy taka ny teo aloha fa miakatra ambony be mihitsy. Zao zao ny kapoaka ny vary teo aloha 900 dia zao izy niakatra, tsy haiko aloha ny eto aminay ihany aloha zany mbola fantatro fa niakatra eo amin'ny 50 isaky ny kapoaka eo. 50 sy 100 izy zany teo aloha dia zao izy lasa miakatra 50 sy any. Teo aloha izy 800 sy 700 sy 100. Zao fa 300 sy 2, 400 sy 2. Teo mbola mivarotra 50 sy enina fa zao fa miakatra. Na misy manara roatra na hoe le vidim-bary mihitsy miakatra. Tena miakatra be ny vary. Tena hoe miakatra. Teo aloha izy 2,900 zao izy rasa R1 sy R1. Dia ny stock teo aloha makolika zao alaina R1 sy R1 mahery. Dia vary gasy koa ohatr'izay. Dia ny stock 7,000 teo dia lasa 7,900. Tsisy tombo izany tso zao fa justa fotsiny hoe le mifampitsinjo amin'ilay majinika fotsiny hoe rehefa mahazo kely ianao fresy ny tariny dia efa zay. Nidina teny amin'ireo mpamongady ihany koa ny mpanao gazety nanao fanadihadiana. Tsy nisy na dia iray aza tamin'izy ireo nanaiky naneo hevitra. Ao ny matahotra sao hidinan'ny fanjakana indray. Ny hita dia tsy misy raharahin'ny fitondram-panjakana ny olana izay atrehany vahoaka malagasy io. Na anao fidinana intelo isan'andro eny an-tsena aza ny ministera tompon'andraikitra, anara-maso ny vidin'io entana io, dia sarotra ny fifehezana an'io satria
ny fambolena sy ny fototra any fotony mihitsy no efa krizy am'izao fotoan'izao. Fihetsika fanakona maso amin'ny vahoaka fotsiny izany fidinana fotony izany. Ny volam-panjakana aza moa mivangongo ao amin'ny fiadidinany repoblika avokoa am'izao fotoan'izao. Fa ny sehatra izay ivelomany vahoaka malagasy maro anisa de ny fambolena sy ny fiompiana ahena ny teti-bola ao amin'izany. Ny tiana olazaina de izao ampitovio aloha ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena, fa tsy ny mpanohitra sy ny vahoaka madinika ihany no ampiarana izany. Ny faharoa, aza variana manentsika ny mpanohitra fa jereny ny sosialim-bahoaka sy ny fidanga ny vidim-pianana rehetra atrehan'ny vahoaka malagasy. Ianareo izao no mitondra, de ianareo no mikarobaolana amin'io, fa fanitsinany tsy mety no andraikitry ny mpanohitra. Fahatelo, aoka izay ny fampanantenana pokaty, fa asa mpaka any anatin'ny vilanim-bahoaka no takin'ny malagasy amin'izao. Farany, ataovy ny tatitra marina amin'ny vahoaka, raha toka tsy tianareo anao tatitra ny solombavam-bahoaka sy ny loholona, fa zon'ny malagasy no mahafantatra ny fandaniam-bola rehetra ataonareo satria volan'ny vahoaka no ampiasainareo io, fa tsy paipaika nataonareo mpitondra akory. Fa ahoana marina? Ahoana marina?